miaraba tompoko sy tompoko vavy akafaliana atrano mbola azo mitsidika ny isatokatrantsika mianakavy amin'izao takariva zao takariva moa izay natao indrindra anarahantsika nyity fandarana izay efa mahazatra antsika ty ary ny hevitrao efa betsaka izay vahiny fandimpiteto izay koa androantsika dia vahiny tsy joina amintsika tsony angamba Andriamatoa Roland Ratsiraka izy no vahintsika eto anio hiara hitafatafa sy dinidinika mahakasika ny toetra ara-pirenena misy ankehitriny na ara-sosialy zany na ara-toekarena zany dia ho resahana eto avokoa raha misy ny fotoana. Izy moa zany dia filohalevitry ny fahefana avy ny tetezamita tsy joina amintsika tsony ary izy koa dia efa be ny tanàna atao Tomasina natao tsara raha iverenantsika kely ny mahakasika anio mandritra ity fandarana ity. Miaraba Andriamatoa Roland Ratsiraka. Miaraba madame ary falsiravo tonga eto amin'ny fandarana. Inona ny vaovao ianao indray na notaniana vaovao androany? Ny vaovao moa dia azo lazaina betsaka ary tsy tatsony hoe inona ny tena vaovao mahaliana ny vahoaka. Ny vaovao mahaliana ny vahoaka aloha dia nahafantarany hoe hoaizy ty firenena ity ary oviana no afaka miroso soamantsara amin'ny fiainana, zany hoe fiainana mahafinaritra sy miala amin'ny fahantrana sy miala amin'ny ady madinidinika izay manahirana antsika mianakavy. Hoaizy ty firenena ty ohatrany matahotahotra ihany zay raha ny mpitrondra ny manao mbola tsy fantatra hoe hoaizy ty firenena ty, hoaiza mariny moa tsika ty zany raha ohatra hoe zany ny feo? Zany hoe ny vahoaka sasany manontany tena zany hoe azo lazaina ihany koa fa solombavam-bahoaka teo aloha ary be ny tanàna ataoko ngamba fanisan'ny olona mahay feo ny vahoaka ary mikarakara resaka politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Manoloana an'izany dia zava-dehibe aloha dia hoe rehefa nahita sy natsapa ny vahoaka malagasy tanatin'ny fito taona fa nisy ny tsy fanajana ny zo fototra isam-batan'olona, nisy ihany koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary nisy ny tsy fanajana ny tany tandalana sy ny demokrasia sy ny zavatra izay tsy rary ny hoe fitantarana gaboraraka. Dia teo ihany koa ny fahantrana dia nakandraikitra ny vahoaka malagasy tamin'ity taona ity hoe tsy ekenay zao fa dia hitsangana izay ary hiditra an-dalambe hiteny ny tsy fankasitrahanay ny zany rehetra zany. Dia iny moa dia tonga antsika hoe tafiditra anatin'ny krizy. Kanefa ny raha jerevana amin'ny lafiny anankiray dia afaka norosany koa tsika hoe tanatin'ilay tetezamita antsakany sy andavany ary tsy tokony voahelingelina. Kanjo nisy ny resaka fanaova-tsonita ny velany iny le hoe Maputo ataoko ngamany fa iny no anisan'ny zavatra izay tsy maintsy ho eritreretintsika lalina tsara satria ny fiatraikan'iny fanaova-tsony tany Maputo iny dia mitondra olana maro samihafa. Raha araka ny fahenoko ny resaka teo ty Maputo ty ny tena niteraka ny krizy fa talohan'izay zany mety zavatra nilamina ihany ny ainantsika teo dia manontany zany hoe tsy sika ihany ve ny sonian'io fa indrindra ty Maputo voalohany ty ary mety tanatin'le olona tsy hoe ny sonian'ny vantany zany fa ankolaka tao anatiny tao ohatra ny Andriamatoa Roland Ratsiraka zany. Tsara fantarantsika aloha fa dia rehefa nanome pression ny fitondrana ny tetezamita ny ataontsika hoe regroupe de contact na hoe médiateur international dia nanery zany hoe mila ny fitondrana iara-mitantana mba hisiany araka lazaina amin'ny teny vazaha hoe consensuel et inclusif. Ka zany overina amin'ilay zavatra eo aloha zany hoe tsy olana mihitsy manao sonian'iny Maputo iny raha ohatra ka voaja tsara ny soatoavana malagasy ary voaja ihany koa ny ady nataon'ny vahoaka tanatin'ny fito taona. Zany hoe raha ohatra raisitsika ohatra ny France na Japon na Italie na États-Unis any amin'ny toerana reny raha misy filoham-pirenena sanatry ny vava manotokodom-bolam-panjakana na raim-bilanja fotsiny, sanatry ny vava manotokodina ny fitaovam-bahoaka na zavatra anankiray fotsiny, manao didijadona amin'ny resaka fangalana tany sy ny sisa ary tsy manaja ny zon'olombelona
ary mampigadra olona zay tsy nanao ninina ary manao anazy fa ny fanjakana dia tahaka ny oanasagna minoana anao fa raha anaty any amin'ny firenena frantsay ohatra dia matoa président Nicolas Sarkozy izy ihany no mahazo manafatra vary anatin'ny taona vitsivitsy minoana anao fa tsy tafajanona eo amin'ny fitondrana tompoka tovovavy na adiny ray fotsiny Nicolas Sarkozy. Zany midika inona? Midika zany fa zao nangatany zareo amintsika zao, c'est-à-dire le hoe fanaovan-tsonian'ny Maputo dia tsy azo heverina akoriny ny ady ray minitra fotsiny hoe afaka angatany any États-Unis na France na Japon na manerana an'izao tontolo zao. Ka maninona ataony aty amintsika? Zay zany zavatra hitako mampalahelo anahy voalohany. Ary tsika menakavy tompolasy tovovavy tsy misy lesona afaka andrasantsika avy amin'ny République démocratique du Congo rehefa Désiré Kabila naka fitondrana dia namono olona izy alohan'ny tonga tany amin'ny renivohitra, namono olona maro dia tonga tany amin'ny renivohitra dia naka ny fitondrana ary nanendy tena filoham-pirenena. Tamin'izay fotoana izay ny tonga dia niraisiny andriamatoa filoham-pirenena Jacques Chirac izy tany amin'ny Élysée. Raha miresaka sika ohatra hoe Burkina Faso, Haute-Volta taloha ny anarany, Thomas Sankara nitondra dia tonga Blaise Compaoré nivonony Thomas Sankara dia izy no nandray fitondrana ary izy mbola mitondra hatramin'izao. Kanefa ny ministre ny Blaise Compaoré dia izy le anatin'ny mpanelanelana zay misolo tena ny Union africaine ary izy ny tena ataontsika hoe pièce maîtresse amin'ny teny vazaha, zany hoe izy mihitsy zany kitro faharan'io resaka négociation io.